dia mbola faly miarahaba antsika rehetra ny tenako amin'ity anio ity dia ny antony atongavako eto moa zany dia hijoro vavolombelona satria omena voninahitra Andriamanitra satria izy dia mahay zavatra tsy takatra ny saintsika Andriamanitra. Nefa ny hijoroako vavolombelona eto, alohan'ny hijoroako vavolombelona eto izy dia misy tenin'Andriamanitra hoentiko amintsika amin'ity anio ity ato amin'ny Joba. Joba 3:30-4 izao ny tenin'ny Tompo: indro fa efa ny lohabava ny teny tato ambavako ny lelako, ny hitsipoko no hiseho amin'ny teniko, ary ny fahalalan'ny molotra no holazaina, tsy hasiana fitaka. Ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ahy, ary ny fofinainy tsy toha no mamelona ahy. Amen. Zao tsika dia hiara-mivavaka. Dia misaotranao lehibe izahay Andriamanitra Reny Masina, nomenao anora sy fotoana iarahanay mihaona aminao eto anio izao, satria nampahalalanao ihany tokoa ny tenanay tamin'ity anio ity fa lehibe sy mahatalanja ny fitiavanao anay Jesosy Renay io. Misaotra Jesosy. Amen. Ny fijoroana vavolombelona entiko amintsika ty manko zany dia araka ny tenin'Andriamanitra nolazaiko tamintsika teo ataon'ny Joba, dia Andriamanitra mahay zavatra ary izy mampiova ny fiainanao, mampiova tanteraka ny fiainanao raha toa ka mino azy tanteraka ianao. Lazaiko amintsika eto ry havana fa zao tenako miteny aminareo izao dia na dia tao hoe mivavaka aza za taloha taona vitsivitsy, dia mandeha any am-piangonana fotsiny fa tsy mahalala na inona ohatrany hoe mandeha dia miverina trano, mandeha dia miverina trano. Fa amin'izao ankehitriny izao kosa za dia nampahalalan'ny Tompo satria nisy namana nitarika hoe ndao mianatra baiboly araka aminay. Dia rehefa nianatra baiboly za dia somary sahirana ihany tokoa satria tsy mba liana manko zany taloha zany tsy liana mihitsy ny le fianarana baiboly, satria na misy ara ny olona mampianatra baiboly ary dia atao tsinitsinina hoe dia ajanony eo io velao teny rereo fa aleo za mandeha. Sy nareo zao tenenako tsara nareo fa za nisy fiangonana iray izay za tsy hanonona fiangonana, dia io fiangonana io mampianatra baiboly izy, tena mampianatra baiboly lalina be izy, tena mandalina baiboly izy. Dia za manko tsy dia ny amin'ny fiangonana ivavahako tsy dia mandalina baiboly, fa izy tamin'ny toriny tenin'Andriamanitra izy dia vita iny dia tapitra ny fivavahana, dia mivoaka koa dia mody any an-trano. Dia rehefa tonga ao an-tranonay dia olona mpampianatra baiboly io dia izao vatantenako amintsika izao miteny izao mihitsiny no tena mivoaka fanipaka amin'io varavarana io fa hoe miditra n'ity olona ty mpianatra baiboly ato an-trano dia aleo za mivoaka. Zavatra nataoko zany ry havana, izany no asahiako mitory eto amintsika eto, izany no asahiako mijoro eto amintsika eto, fa ny fianarana baiboly dia mampiova zavatra eo amin'ny fiainanao. Ozy izy taminareo fa tena mifanipaka eo amin'ny baravarana izaho zao vatantenako zao sy le olona mpampianatra baiboly. Kanjo moa
nisy ny fotoana dia rehefa nandeha aty ivelany dia nisy namana nitarika ndao hianatra baiboly, nandresy lahatra izy de salasala ihany tokoa moa ny tena. Rehefa nisalasala moa zany ny tena dia nisy fanahy nanitikitika hoe ndao hianatra tokoa fa zao fotoana zao nefa efa mihasarotra de nianatra baiboly. Fa tena azoko lazaina amintsika ry havana fa ninona zavatra angatainao raha fa tena miditra lalina ianao amin'ny Jesosy Kristy manaky-po aminazy dia voavanja ny zavatra rehetra zany. Fa za manana olana amin'ireo fianakaviana amin'ny mpiara-miasa nefa zany amin'ny mampisy an'i Jesosy Kristy dia voavaza ny zavatra rehetra zany. Voavaza ny ohatrany tsisy zany satria raha fakinao amin'Andriamanitra izy miresaka aminazy foana ianao dia voavany zany zavatra rehetra zany. Ary rehefa nianatra baiboly zany andalina an'i Jesosy Kristy dia resy lahatra, tena resy lahatra amin'ny fianarana baiboly. Za manko miteny amintsika hoe mbola zay tena hoe matianina amin'ny fianarana baiboly za fa herintaona angamba an'izay no nianarana baiboly dia mba efa misy kely ho fairina amin'ny fahalalana an'Andriamanitra mba fa tsy manao ny zavatra fanao teo taloha intsony ny tenako. Amen. Satria Andriamanitra ireo olo dia mampiova zavatra. Teny amintsika za foana Andriamanitra dia mampiova zavatra. Izany ny joroky eto amintsika dia misy matoka fa samy hanome voninahitra an'Andriamanitra daholo tsika rehetra dia voninahitra ny eo an' Jesosy Kristy irery ihany dia izay no azoko ambara tamintsika tamin'ity anio ity dia misaotra antsika rehetra ny hainao hatramin'ny farany fa samotahiny Jesosy daholo tsika rehetra. Saotra indrindra tompoko. Amen.